ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hafakely ny sakafon'ny lanitra, hafakely ny sakafon'ny lanitra. Zany no misongadina ao mofinainantsika anio. Isaia 5:5, ny 1 hatramin'ny 7 izay mampiseho antsika fa hafakely ny sakafon'ny lanitra. Taoriana ny fahababoana tany Babilôna dia asaina ny vahoaka jiosy, vahoaka afaka mba hanandrana ny sakafon'ny famonjena, dia ny sakafon'ny lanitra izany. Ambarany ity mofinaina ity fa sakafo miavaka, sakafo tsy mba tahaka ny sakafo fihinana ety an-tany, izany sakafo ny fanjakan'Andriamanitra izany, sakafo izay tsy mba vidim-bola, tsy mba sandaina, sakafo maimai-poana kanefa dia maharitra ho fiainana. Raha mihinana ny sakafon'ny tany ianao dia mbola mety honoana ihany, fa ny fihinananao ny sakafon'ny lanitra kosa dia sakafo mahavelona, mahavoky, maharitra mandrakizay. Sary entina ilazana ny fanasan'ny tompo, izany ry havako. Ao amin'ny fanasan'ny tompo no anandramantsika sy isantarantsika ny sakafon'ny lanitra rahatra izay. Ao amin'ny fanasan'ny tompo no andraisantsika ny tena sy ny ran'ny Kristy, izay sakafo miavaka tokoa fa tsy mba tahaka ny sakafon'izao tontolo izao. I Jesosy mivantana mihitsy no miteny fa izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay. Ambaran'i Jesosy any amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:9 fa zany sakafo ny lanitra izany, ny fanasan'ny tompo, dia ambara fa mofo nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinany nefa maty any, fa izay mihinana ity mofo ity hoy izy dia ho velona mandrakizay. Tsy mifanalavitra zany ny amin'izay nitenenan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana momba an'ilay rano izay nilazany fa izay misotro ity rano ity dia mbola hangetaeta ihany, fa izay misotro ny rano izay meko azy kosa dia tsy hangetaeta intsony mandrakizay. Zany sakafo mahafapo loatra izany, tsy misy tahaka azy. Zany no sakafon'ny lanitra, ary isika dia misantatra izany ao amin'ny fanasan'ny tompo. Ry havako malalo amin'ny tompo, sakafo ifandrombahana, sakafo idodododono, sakafo izay vonjovonjena, izany sakafon'ny lanitra izany. Anasana antsika ho maika hanandrana izany. Fa zany sakafo zany amin'ny mahasakafo miavaka azy dia tsy tokony mihitsy hananantsika fisainana na dia kely azy ho ampitahaina na ho ampitoviana amin'ny sakafon'olombelona, amin'ny sakafon'ny tany. Indray mantsika alai-panahy ihany rehefa mandray ny fanasan'ny tompo ka alai-panahy mampitahy izany amin'ny sakafon'ny tany. Rehefa mandray fanasan'ny tompo dia indraindray tsika lasa saina ihany ka mametra-panontaniana na miteny ihany manao hoe divay tena izy no atao sa divay natoraly no atao sa ranom-boankazo no atao. Amintsika eritreretintsika mantsy fa sakafon'ny tany no andramantsika, fa ao amin'ny sakafon'ny lanitra na inona endrika isehony zany, na divay tena izy io, na ranom-boaloboka io, na ranom-boankazo io, dia tsarovy fa tsy mihinana divay isika eo amin'ny fanasan'ny tompo, fa misotro ny fanasan'ny tompo. Tahaka izany koa tsy mihinana mofo isika eo amin'ny fanasan'ny tompo ka edina hevitra ny mofo izay hohanina,
fa mihinana ny fanasan'ny tompo. Hafa kely, sakafo lanitra no eritreretiny rehefa mandray ny fanasan'ny tompo, fa tsy izay endrika ivelany isehony tsy akory. Andao ary riavako hihevitra mandrakariva ny mahazava-dehibe zany sakafo atolotra maimaim-poana ho an'ny mpino eo amin'ny fanasana masina izany. Dia ho n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy fa nanome anay maimaim-poana izay tsy mba novidim-bola naharena ny sakafo lanitra dia ny tena sy ny rano Kristy izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana izany. Misaotra anao izay fa afaka mandray, afaka misantatra ny sakafo lanitra dia ny etỳ an-tany. Misaotra Tompo fa lehibe ny anaranao, ary ankehitriny izay dia mivavaka aminao manokana ho amin'ny fiainam-piarahamonina misy anay, ho amin'ny fiainan'ny fiangonana, ny kristianina tsiraray avy, ireo tokantrano kristianina izay mangatabavaka noho ny amin'ny antony maro samihafa entinay ho natrehanao, ireo olana diavina, ireo zava-manahirana, ireo izay tsy maintsy ho atrehany, indrindra amin'ity herinandro ity sy izay eo anoloany. Tompo, misehoa mijoroho eo anatrehany ianao ho Andriamanitro ny nofo rehetra ka azo ny anteherana amin'ny fiainany andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.